Tompomaso indray kosa ao anatin'ny vaovao ara-toekarena eo amin'ny tontolon'ny fanakalozana ara-barotra anisany voaresaka nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay mitanterahana ny herinandro lasa teo moa ny momba ny CMCS na ny Centre Malgache de la Canne et du Sucre. Ity foibe toerana ity dia sampandraraha iray mifandray amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fambolena izay mikendry indrindra moa ny fampiroboroboana ny fambolena ny fary sy famokarana ny siramamy. Claudia Rasolson sy Mamra Samuel no mitatitra ny vaovao. Manodidina ny 7 na 8 kilo isan'olona isa-taona no siramamy lanin'ny mpanjifa eto raha ny tombatomban'ny CMCS na ny Centre Malgache de la Canne et du Sucre izay mikarakara manokana ny fampiroboroboana ny fambolena fary sy ny famokarana siramamy eto Madagasikara. Manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy taona hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy taona isa-taona arak'izany ny filana siramamy eto an-toerana. Raha ny vokatra kosa no resahana dia nahitana fiakarana izany nanomboka ny taona 7 raha ny fanazavana izay noentiny talen'ity fobe-toerana mikarakara manokana mikasika ny fambolena fary sy ny famokarana siramamy ity. Raha tany amin'ny taona 7 no resantsika sy 8 sy 9 dia teo amin'ny 4 sy 1 alina taona ny siramamy vokatra teto Madagasikara. Amin'izao fotoana zao kosa dia manodidina ny 7 alina taona ny vokatra siramamy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary ny fanamby izay apetraka amin'ity taona ity zany dia manodidina ny 3 arivo sy 1 hetsy taona, ny 103 000 taona zay no eritreretina ho vokarina. Zay moa zany dia efa mahatratra ny maheriny 70 isan-jato ny fahafahan'ireo orinasa fanaovan-tsiramamy anankitelo mamokatra, satria eo amin'ny 109 000 taona eo zany ny kapasité nominale n'ireo sucrerie ireo. Raha mihodina ny orinasa fanaovana siramamy any Brickaville sy Nosbe dia ho betsaka kokoa ny vokatra eo amin'izay seha-piariana siramamy izay eto amintsika. Amin'izao fotoana izao dia manafatra vokatra siramamy avy any Brésil, Afrika Atsimo, Pakistan ny firenena malagasy fa manondrana ihany koa any amin'ny firenena Europeanina. Araka ny fantatra dia isy ny atrikasa izay ho tanterahana ny 12 sy 17 ny volana aprilo avy izao any Ambilobe ijerena ny fomba hitantanana ny campagne sucrière amin'ity taona ity mba hialana amin'ny disadisa madinidinika. Andray anjara amin'io atrikasa io ireo mpisehatra rehetra anatin'ny seha-mpamokarana siramamy toy ireo mpandrarà, ny mpamboly, ny mpitatitra fary sy ny maro hafa koa.